tsisy afa-tsy ny fialana ny Rajoelina no vahaolana amin'izany rehetra mandalo zao. Rajoelina ny tompona andraikitra amin'izao fampitena Madagasikara zao. Matoa ihany Rajoelina rontana à gauche à droite isaky ny fifidianana satria fantany fa tsy ho lany mihitsy ny ekipany. Zay lany be ny tanàna manerana ny Madagasikara dia eketsika ary toanatsika ary hoapetsika. Izay resy kosa dia tokony manaiky an'izay fahareseny zay. Au lieu de hanao son de travail en tant que président, il va partout, il sème la zizanie. Vraiment, c'est quoi ça? Korotana tsisy ohatr'izany ity fifidianana be ny tanàna eto Madagasikara androany ity. Hita fa tena matahotra, miororo tanteraka ny fitondram-panjakana amin'izao ary tsy mahatoky valeur atsony satria dia manjaka tanteraka ny alabato sy ny osoka ary ny fizarana vola amin'ny vahoaka malagasy. Ireo kandida izay avy amin'ny antokony fitondram-panjakana moa no tena miteraka n'ity korotam-be androany ity. Araka ny efa fantatsika moa dia androany fa 1 ny volana Desambra 2024 no nanatanterahana ny fifidianana be ny tanàna manerana ny Madagasikara. Ny zavatra hita androany dia alabato etsero izay mibaribary be efa tsy miafina tsony ary hita amin'ny endriny maromaro. Fanaovana sinema, fisamborana olona amin'ny tsy misy antony tena mazava toa ny Maître Todsoa Arnaud any Toamasina sy ny solombavam-bahoaka Afakandro Christian any Mahajanga. Saika hiteny amin'ny commune rehetra manerana Madagasikara mihitsy izany tranga fangalaram-bato izany fa tsy eto Antananarivo renivohitra rery akory. Manoloana an'izany tranga izany dia naneho ny heviny ny chroniqueur fanta-daza ao amin'ny tambazotra tserasera sosialy Facebook Koto Lilay Maitsoambo tao anatin'ny famakafakana izay nataony androany tao anatin'ny pejiny. Mahakasika an'ity fifidianana ity moa izany mazava ho azy. Mahatsapy Koto Lilay Maitsoambo fa mbola tsy ary nisy bordel takan'izao fotoana hitondrany Flo Andry Rajoelina izao mihitsy teto Madagasikara hatramin'ny taona 1790. Niparitaka manerana ny tambazotra tserasera sosialy ary tena efa tratram-bodiomby mihitsy fa ny Irmara no tena mpangala-bato amin'ity fifidianana ity. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay tokony ho modely amin'ny fahamarinana sy amin'ny fandriampahalemana indray no miteraka korontana sy bordel eto ary mpanao kolokolo be indrindra eto Madagasikara. Nisy fisamborana Maître Iza any Toamasina, samborana solombavam-bahoaka Afakandro any Mahajanga. Ny zavatra tsapatsika hatramin'ny taona 30 mbola tsy ary nisy bordel ohatr'izao isaky ny fifidianana. Isaky ny fifidianana zany dia alabato. Isaky ny fifidianana zany dia osoka amin'ny liste électorale, osoka amin'izao omena vola ny aty, zaraina vola aty. Mbola tsy ary nisy an'izany mihitsy raha tsy amin'izao andro ny andro Rajoelina zao. Ary io ny mpangala-bato sy rehetrarehetra dia tsisy araky ny rapport hoentin'ny olona sy ny témoignage ataon'ny olona sy ny proof hoentin'ny olona, tsisy afa-tsy ny Irmara ny Rajoelina daholo no mangala-bato sy manakarama olona any Fokotany manakarama olona. Rajoelina koa tsy manaja ny lalàna mihitsy amin'ny resaka fifidianana, izy filoham-pirenena tokony ametraka sy modely amin'ny fahamarinana sy ny indray moa zany fandriampahalemana indray, izy no miteraka korontana sy bordel a Madagasikara. Hatramin'ny nisy Madagasikara mbola tsy ary nisy fampotena tamin'ny andro Rajoelina. Rajoelina ny fosotry ny fampotena rehetrarehetra tena corruption partout. Nanamafy an'izany resaka tsy fanarahan-dalàna sy resaka fangalaram-bato nazavain'ny Koto Lilay Maitsoambo teo izany ny kandida be ny tanàna Antananarivo renivohitra Gasikara Fensoa androany ihany koa raha ny resaka tamin'ireo mpanao gazety izy rehefa avy nandatsabato. Nazavainy tamin'ny antsipriany kokoa ny tranga fangalaram-bato izay tratra nataon'ireo avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny tsy fanarahan-dalàna miaraka amin'izany. Tafiditra ao anatin'izany ny resaka ordonnance izay tsy misy mandeha amin'izay laoniny satria misy olona miaraka amin'ny tike kely fotsiny avy any nefa afaka mifidy. Misy ihany koa olona tsy ao anaty lisitra kanefa afaka mifidy satria manana ordonnance. Misy koa ny olona izay tsy mitovy ny anarana ao anatin'ny karapanondrom-pirenena sy ny karam-pifidianana. Ohatra amin'izany izao ity sary miparitaka be tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy ity.
Georgette ny anaran'ilay mpifidy tao anaty karapanondrom-pirenena, dia rehefa ao anaty karam-pifidianana lasa Frederika Tampoka indray. Ohatra iray fotsiny iny fa mbola misy be dia be ary amin'ny fomba maro isan-karazany mihitsy no anaovan'ireo mpangalabato ireo an'izany alabato izany. Ohatra hoe nitranga teny Anosizato sy faritra maromaro samihafa araky ny tatitra nataon'ny mpanao gazety Fernand Sello, dia nahitana lehilahy iray tratra nitondra karatra anankiroa, ny anankiray mitondra anarana lehilahy ary ny faharoa mitondra anarana vehivavy. Teny amin'ny distrika Anarivonimamy dia nahatratrarana ny fika maloton'ireo mpangalabato ihany koa. Karam-pifidianana maro be izay naorina nanamboarana karapanondro vaovao mifanaraka tamin'ilay anarana. Manginy fotsiny ny fanaovana sinema eraky ny tambazotra-tserasera sosialy. Nataontsika fonteny fotsiny ireny ohatra ireny mba entina ampisehoana ny saritsarina fangalaram-bato izay marivo totitra tamin'ity fifidianana ben'ny tanàna androany ity, fa iverenantsika ihany ilay fanehoan-kevitry Gasikara Fenosoa. Misy ihany koa izy ireo mpitandro filaminana sy miaramila no nasaina nandeha nifidy, dia manaraka izany tsy navela napetraka teo akaikin'ny sekretera tao amin'ny birao fandatsaham-bato ny délégué avy amin'ny mouvement Gasikara izay tsy fanarahan-dalàna tanteraka mihitsy izany. Ndao harenontsika ny fanehoan-kevitry Gasikara Fenosoa. Rosoanina natao hoe fifidianana mateo mangarahara isika. Tatsika tranga anankitelo no tena misongadina androany. Ny voalohany ordonnance tsy misy mandeha amin'ny zélaony. Tsy misy mandeha amin'ny zélaony izany hoe tsy misy anarana mandroany. Mandeha mifidy ilay olona dia tsy mitovy ny karapanondro sy ny anarany eo amin'ny karapanondro sy ny anarany eo amin'ny karam-pifidianana. Misy mitondra ohatran'ny ticket kely izany dia misy ailina fotsiny ny anarany miaraka ny karapanondro. Misy olona tsy ao anaty lista fa forcény hoe manana ordonnance dia andeha hifidy. Izany ordonnance. Ny tranga faharoa dia ny mpitandro ny filaminana zandary miaramila no asiana mandeha mifidy ordre de mission no entan'izy zao. Ary ny tranga fahatelo dia aty amin'ny birao fandatsaham-bato ny délégué anay zao dia tsy avela mipetraka eo akaiky ny sekretera manaramaso an'ilay anarana sy hoe mifanaraka ve droit délégué zany. Ary rehefa mifampiresaka tamin'ny CNIFB izahay dia nilaza mazava fa mananjo tanteraka ny délégué izany anao valia ka ny fanontaniana ve hoe anaiky nareo sa tsy anaiky rehefa tsy ara-dalàna tsy ara-dalàna. Ny famarinana no idivantsika androany. Hitantsika amin'izany fa tena tsy nisy nandeha tamin'izay laoniny mihitsy ny fifidianana ben'ny tanàna izay nitanterahana tamin'ity androany ity. Hita hoe toa mitady tsy ho avitra tsony mihitsy izany ity Madagasikara ity rehefa jereny ity fifidianana ben'ny tanàna androany ity, fa me mandeha any amin'ny lalan'ny fahampitehana tanteraka. Araka an'ilay fanenontsika teo avy amin'ny Kotililay Maitsoambo dia ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no tompona ndraikitra amin'izany fahampitehana izany. Ka noho izany dia nanolotra vahaolana tsotra dia tsotra izy, dia tsy inona izany fa ny ialan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana. Ny fahantrana vokatry ny tsy fahaiza mitantana filoham-pirenena no mahatonga ny olona manaiky hoe hovidiana ny safidiny. Ka ny filoham-pirenena no tompona ndraikitra voalohany amin'izany. Ndao ararahantsika izany. Ka inona izany vahaolana? Raha tianareo hoavitra Madagasikara, raha tianareo hivoatra Madagasikara, tianareo androso dia tsisy afa-tsy ny fialany Andry Rajoelina. Tsisy afa-tsy ny fialany Andry Rajoelina no vahaolana amin'ny zavatra rehetra mandalo zao. Ny olona efa mahantra tanteraka fa diralovana normal izy raha omena 10,000. Omena 10,000 izy dia mitondra karaha-pifidianana ry ambadimbadika ry. Normal nisy ambaratonga na ny député mahazo vola kely atsy mahazo vola kely atsy potehany Rajoelina le firenena. Mbola tsy ary nisy fampotehana ohatr'izao Madagasikara atrizay amin'ny siny amin'ny Andry Rajoelina zao. Ka iza ny tokony hiala? I Rajoelina ny tokony hiala. Rajoelina ny tompona andraikitra amin'izao fampotehana Madagasikara zao. Efa fantatra ihany koa i Kotililay Maitsoambo fa matombo korotana Etsero sy Mangalabato ny filoha Andry Rajoelina isaky ny fifidianana, ohatra ny ataony amin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity izany, dia efa fantany fa tsy ho lany izy sy ny ekipany. Manentana antsika vahoaka malagasy eto Madagasikara i Kotililay Maitsoambo arak'izany mba hieritreritra tsara. Matoa i Andry Rajoelina korontana à gauche à droite isaky ny fifidianana satria fantany fa tsy ho lany mihitsy ny ekipany. Raha ohatra ka mandry izy tsy maintsy lany ny Irmara, tsy maintsy lany ny rehetra tsy mihodikodiny raha ohatra ny ataony io izy.
tsy odikoty ohatran'ny tsingalamboangidina tsingalambody iran tanàna au lieu de anao son de travail en tant que président il va partout il sème la zizanie vraiment c'est quoi ça ka nareo gasy any amin'ny tanàna za gasy fa za hitanareo zao mba asio fetretanany indray mandeha amin'ny fiainanareo fa tsy hitanareo inona mahatonga faharitra anandrindra voalohany am'izao tontolo zao Madagasikara am'izao fotoana zao mbola mandangy any any Rajoelina de fa banque mondiale mihitsy manao ohatran'izany baka amin'ny télévision nationale andaingina andehanana amin'ny télévision nationale ny mpanao gazety ny télévision nationale tsy masa contredire tsy masa noninina potika ny androm-panjakana potika le firenena potika ny fotosanan'ny olona alabato isaky fifidianana matoa isaky fifidianana misy alabato de fantatra fa tsolany zany tsolany mihitsy zany ny ekipany any Rajoelina raha nandray ny anjara fitenenany kosa ny Flo Andry Rajoelina rehefa nitafatafa tamin'ireo mpanao gazety ihany koa tamin'ity androany ity dia hita tao mahatoky tena tanteraka mihitsy fa ny kandidany antoko ny fitondrana no olany raha ny fomba firesany no enoina. Namaly an'ilay resaka ordonnance nomenan'ny olona iny ihany koa izy, le niresahany gasikara feno teo zany raha taditsika. Tsy afaka verezina soa ny olom-pirenena ho izy ary efa nampahafantariny seny izany resaka ordonnance zany. BDP tsy afaka mifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 ka noho izany dia ny fanaovana ordonnance ny vahaolana narosony izy ireo. Manarak'izany dia nilaza ihany koa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa izay lany eo dia ekena sy tohanana ary ho ampina, izay resy ihany koa dia tokony manaiky an'izany fahareseny izany. Ndao raha antsika indray izany faneho-kevitry ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany izany. Atsika ny Madagasikara hoe manaja mifenitra demokratika dia izay lany eo, izay lany be ny tanàna manerana ny Madagasikara dia eketsika ary tohanantsika ary ho apitsika. Zay zany ny zava-dehibe ao anatin'ny rafitra demokratika. Izay resy kosa dia tokony manaiky an'izay fahareseny izay. Ohatran'ny fifaninanana rehetrarehetra io hoe tsy hoe izay resy akory dia andeha anakina hoe nangalatra ny mpitsara na ny arbitre na hoe nisy osika ny fifidianana. Ny olom-pirenena tsirairay avy dia manana zoa hifidy saka ordonnance ny tianao resahana dia mazava angambany fa tsy afaka berezina zoa ny olom-pirenena anankiray rehefa tsy ao anatin'ny lista izy ary nampahafantariny seni zany hoe anareo rehetra zay tsy ao anatin'ny lista manatina eny anivon'ny fokontany dia misoratra ao anatin'izany lista zany. BDP iny tsy afaka mifidy tao anatin'ireny fifidianana filoham-pirenena reny dia zay ny narenitsika hoe zay tsy tao anaty lista dia afaka naneo zany dia nampidirina somatsara tao anatin'ny lista mpifidianana. Miezaka mamono afo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, miezaka mampiseho fa madio sy mangarahara tanteraka ny fifidianana ben'ny tanàna fa araka ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao dia tena efa tsy mahalala menatra intsony ity fitondram-panjakana ity amin'ny fangalaram-bato izay ataony. Efa minimikipy kosa izay tsy mahita an'izao alabato BDP izao. Miasa dia miasa ny vola entina hifidianana ny safidim-bahoaka ary normala tokoa raha manaiky an'izany ireo vahoaka voafidy ireo satria efa tafalatsaka tanteraka anaty fahantrana lalina ny vahoaka malagasy ary efa potika tanteraka ihany koa i Madagasikara araka ny voalazan'ny Kotomila Maitsoambo teo. Mampalahelo dia mampalahelo izany fa izay anefa ny zava-misy eto amintsika ankehitriny fa izay ihany koa no mamarana an'ity video ity. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Aza dia no misabone sy manao j'aime ny video dia amin'ny manaraka indray.